Sofia Jesús miadi wanai Sofia Jesús afata utizao mifunai. Miarahabantsika iaby rolahy amin'ny anaran'i Jesosy, miarahabanao rahavavy, miarahabanao ranadahy izay manaraka ny fandaharana ny fotoana atao amin'ny fiomanana any an-danitra. Misaotra Jesosy indray tsika fa mbola tafahaona, tafavory ato indray androany. Ny tenako moa no voatendry hitondra sakafo teny fampahirezana ho antsika amin'ity androandroany alahady izao. Araka izay lohateny hoe fahavitan-dravatry ka engane arotahin Jesosy izao sianao ka ho tanteraka amintsika tokoa izay fahavitan-dravatry izay. Ninona izay tanjona irinao, ninona izay zavatra tianao ho kasaina, zavatra tianao hatao na amin'ny ara-nofontsika izay na amin'ny aram-panahy, Jesosy no hamita izay rehetra sahaza ao antsika tsirairaiky avy. Amena. Andeha hivavaka aloha tsika alohan'ny hamaky antsika ny teny fampahirezana amin'ity androandroany izao. Andeha hiara hivavaka tsika. Ry Andriamanitra raina izay avy indrindro, misaotra anao dia misaotra anao zahay Andriamanitro amin'izao maraina mbaovao omenao anay izao. Misaotra anao bevatana ny famindramponao satria mbola ny famindramponao tokoa nato izao anay ka tsy hainay tokoa Jesosy ny tsy hisaotra ny anaranao. Misaotra Jesosy na ny famindramponao, misaotra Jesosy na ny fiarovanao, misaotra anao fa mbola tafahaoneto indray zahay ato amin'ity fikambanana toy. Ka heto Jesosy ny tenako ny voatendry hitondra izay teny fampahirezana androany hizara amin'ireto rahavavika nadaiko izay manaraka sy miheno. Aoka tsy hiheno ny feoko maha olombelo ahy fa hiheno ny feonao. Ary izao tsy izao no hiteny eto fa iha Jesosy no hiteny. Fangatako ny fanatsianao Jesosy, ny fanatsian'ny fanahy masina hiatsika izao fotoana izao fa efa tonga koa ny fotoana izay hiheno anay ny teninao. Ka mitenena anao Jesosy ary hamasino ny teninao sy hamarino. Amin'ny anaranao Jesosy mahavondra metsako izay vavaka izay, misaotra raha io. Haleluya. Amen. Amena. Ijery teny fampahirezana antsika, teny fampahirezana ho hitantsika atao amin'ny bokin'ny Kolosiana. Bokin'ny Kolosiana 3:17. Andeha vakintsika ny soratra masina. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misahora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Amen. Izay ny teny fampahirezana ary kely moa ny teny eto fohy andiny raika avao kanefa maro izay lesona azontsika raisina amin'ny teny andininy tokony anankiray. Napetsaky ny Jesosy ny tena tao anatin'ny Baiboly ato fa nanarana sy fampahirezana ho antsika. Ary ny lohatenitsika moa amin'ity androandroany izao fa indrindra mandritra n'ity volana izao, volana septambra ity hoe fahavitan-dravatry. Manana mino aho fa izao sianao izay miheno sy manaraka izao teny fampahirezana izao samby manana izay tanjona irintsika iaby. Maro ny zavatra tiantsika hatao kasaina, misy zavatra tena ho kasaina, misy zavatra tena ho irina hatsanganao. Ao izay no anangana trano, ao ny anangana projet maro samihafa. Ka hoy ny soratra masina eto hoe ary hoy ny soratra masina izay nivakintsika eto hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany. Amena. Satria Jesosy no manamboatsy ireny manam-pahaizana na i manam-pahalalana. Tsy avy taminy ireny fa avy tamin'ny Andriamanitra. Andriamanitra nanome azy fahalalana, Andriamanitra nanome azy fahaizana, Andriamanitra nanome azy fisahinana. Ka izany hoe manamboatsy raha na manoritrano na manamboatsy ino projet dia avy amin'ny Andriamanitra izay fahalalana izay. Ka izay mahatonga ny soratra masina eto ary na inona ataonareo dia ataovy na amin'ny teny na amin'ny asa. Ka na inona izay rehetra ataotsika, na inona raha tianao hatao hatsanganao amin'ity volana toy, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zay. Ary hoy koa ny soratra masina hoe
apetra amin'Andriamanitra hoe ny asanao dia ho lavorary ny fikasanao, satria ao anatin'izay tanjona irina zao tsy maintsy miasa ia, manana asa fotokasa, miasa manantena ia fa hanangan-javatra, manantena ia fa havitan-javatra, manantena ia amin'izay zavatra irinao, amin'izay tanjona irinao na hoe projet na asa, satria ia miasa ka manantena hahazo any raha zay ary manantena hanangan-javatra. Ka noho izany apetsaky apelan-tanan'Andriamanitra ny asantsika sy izay rehetra ataontsika, antsika olombelona vetsivetsy fikasana, mety mikasa ia hoe hahavita zavatry, mety mikasa ia hoe hanamboatsy zavatry, kanefa zany rehetra zany apetsaky apelan-tanan'Andriamanitra fa ino manatanteraky, tsika olombelona vetsivetsy fikasana fa Jesosy no manamboatra, Jesosy no manatanteraky, ka apetraho amin'ny fikasanao rehetra, apetraho amin'ny io asanao mba ho lavorary zay rehetra kasanao, ho lavorary ary ho tanteraky zay zavatra tianao hatao hatsangana amin'ity volana toy, araka zay valazan'ny ten'Andriamanitra eto. Ary hoy ny soratra masina araka zay nivakitsika eto hoe ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia atao ovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Ka noho izany aoka zay rehetra hataontsika na asa na ino atao amin'ny anaran'i Jesosy, satria Jesosy no manamboatra ny zavatra rehetra, avy amin'ny Jesosy ny fahalalana, ny fahaizana, avy amin'ny Jesosy ny fisahinana rehetra, avy amin'ny Jesosy, ary Jesosy no manatanteraky fa tsika olombelona mivetsivetsy mikasa, mety mikasa hanambadika any zay misy fikasanao, tanjona irinao, kanefa apetsakintsika apelan-tanan'i Jesosy zany mba ho tanteraky, satria ty devoly tsy kely lalana, tsy kely lalana fa manao fitahova zavatra maro, ka raha te havita zavatra zao sy anao raha vavy anadahy izay miheno teny fampaherezana, aoka apetsakintsika apelan-tanan'Andriamanitra zany rehetra zany fa izy no hanamboatra azy, izy no hanatanteraka azy, satria izy ny tompony fahalalana, tompony fahaizana, ary izy no hanangana sy hamita zay rehetra irinao. Ary araka an'izany koa dia apetsakintsika apelan-tanantsika na tsy hoe ara-nofo ihany no tiantsika hoe ho vita, hoe misy zavatra irintsika hoe amin'ny ara-nofontsika ka tiantsika ho vita sy hitsangana zay projet zay na zavatra hoe tokony tianao hatao, fa na ny aram-panahintsika koa hay Jesosy ny manangana azy, na io aram-panahintsika hoe manana hetaheta amin'ny aram-panahinao te hitombo, Jesosy ampitombo azy, manana hetaheta amin'ny aram-panahinao te hahazo fahendrena, te hampitsangana fahendrena, atsangany Jesosy zany fahendrena zay nomenanao. Ka na ara-nofo zay na aram-panahy amin'izay hetahetatsika, amin'izay tandrona irintsika dia Jesosy no manatanteraka azy, fa apetsakintsika apelan-tanan'i Jesosy, tsy ilazantsika hoe manan-karena, tsy ilazantsika hoe mikarama, tsy ilazantsika hoe hahavita zay hanangana zay zavatra hoe hatsangatsika, fa Jesosy no mamita azy, Jesosy no manamboatra azy, ary Jesosy no manao an'izany rehetra zany. Andeha andiny hamaky teny andiny tena anankiray koa tsika ato amin'ny bokin'ny tantara, hitantsika ato amin'ny bokin'ny tantara koa ny teny andiny anankiray hoe tantara voalohany tokony 7:10 andininy faharoa, tantara voalohany tokony 7:10 andininy faharoa. Ary hoy ny soratra masina, ary hoy Natana tamin'ny Davida, ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Amena. Eto koa Andriamanitra niteny tamin'ny Davida, ataovy hoy izay ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Noho izany ataontsika amin'ny finoana ny zavatra rehetra izay tanjona irintsika, fa ny finoanao i Jesosy no mahavoavondra anao. Mino tokoa efa hoe mino tokoa hoe efa hahavita hoe ho vitako ty, dia apetsakintsika atavo amin'ny finoana zay. Ka ninona zay rehetra ataonao araka zay voalazan'ny soratra masina eto hoe ary hoy Natana tamin'ny Davida, ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Amena. Ataovy izay rehetra tandrona irinao zay tianao hatao hatsangana fa Andriamanitra mombanao. Fa anatin'izany mila ataontsika amin'ny finoana, arapetsakintsika apelan-tanan'i Jesosy izay zavatra rehetra tokony hataontsika, ninona io zavatra ataonareo dia atavo amin'ny anarako zay, ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra ataontsika raha vavy ry anadahy, fa izy no manamboatra azy, izy no hahavita azy. Mety tsy hahavita ia misalasala any hoe ho vitako sa tsy ho vitako,
ataoko sa tsy ataoko. Ka zany mila ataotsika amin'ny finoana, zay rehetra ao am-pontsika mila ataotsika amin'ny finoana, zay rehetra tanjona iritsika zany amin'ny fahavitan-drafatsy zany, na te havita fianaraya, na te havita trano ya, na te havita projet ya, na amin'ny aram-panahinao, na amin'ny aran-nofonao, atavo amin'ny anaran'i Jesosy, ary atavo amin'ny mpinoana araka zay voalazan'ny soratra masina eto. Eto moa Davida, araka zay lohatenana aby eny hoe ny irian'ny Davida hanao tempoly sy toky nomen'Andriamanitra azy ny amin'ny haharetan'ny fanjakany. Eto zany Davida nanamboatra tempolin'Andriamanitra, kanefa ao anatiny hoe fanamboara tempoly zay moa fomba manakory hahavitan'ny Davida ny tempolin'Andriamanitra. Zay na tonga n'Andriamanitra mety nisy fisalasalana ao anatin'ny Davida any, mahatonga lay soratra masina eto hoe mety misy fisalasalana ao anatin'ny Davida hoe havitany zay tempolin'Andriamanitra zay. Satria Davida ny ran'Andriamanitra amboatsy tempoly, ka mety misy fisalasalana tao anatin'ny Davida any, nahatonga n'Andriamanitra nanome toky an'i Davida mba havitany zay adida mandraikitra amin'ny fanompoana ahavita ny tempolin'Andriamanitra zay. Ka eto Andriamanitra nanome toky an'i Davida mba havitany zay tranon'Andriamanitra zay. Ary hoy ny soratra masina 2:2 hoe, ary hoy Natana tamin'i Davida, ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Andriamanitra mombanao. Ka zany mihitsy, zao sy anao koa mety hoe hanamboatsy zavatra ia hoe mety tampelantananao kelikeliky, mety tsy manampinoana misalasala hahavita sa tsy havita, ary indrindra fiainantsika ankehitriny zao miovaova ka mahatonga fisalasalana, mahatonga tahotry, mahatonga tebiteby amintsika, ka zay tebiteby zay raha tsika mbo miaina amin'ny tebiteby kanefa ia manam-paniriana, kanefa mbo anatin'ny tebiteby, mbo anatin'ny ahiahy, anaty fatahorana tsy mino, fa na kely ampelantananao aza, na de tsy misy aza ampelantananao, fa na dia kely aza ampelantananao, hain'Andriamanitra ny mandahatra azy. Ary hombanao tokoa iaraka zay fampahereza toky nataon'Andriamanitra amin'ny Davida eto, hoe hanatanteraka azy Andriamanitra rehefa ia mino na kely aza ampelantananao hoe mety mieritseritsy manantena hoe mety tsy havita toy la mety tsy havita raha trangako ity, mety tsy havita ty antranoko ity, mety tsy havita zay raha ataonao, fa satria kely ampelantananao. Mbola ao Andriamanitra nanome toky an'i Davida hiato araka zay voalazany hoe, ary hoy Natana tamin'i Davida, ataovy zay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. De tahaka izany koa zao sy anao rahavavy anadahy longo iaby zay mihaino ny teny fampaherezana, mihaino zay teny zao, Andriamanitra momba atsika am'izay rehetra ataotsika, am'izay rehetra tanjona iritsika, na ia manana tanjona hiasa, hanangana asa, hanangana projet, hanangana trano, na ia manana eritseritra fampitomboana amin'ny aram-panahy, ataon'Andriamanitra iaby zay vitany manao azy. Tsy misy raha tsy ho hain'Andriamanitra atao, ary tsy misy raha tsy ho vitana iaby. Fa zao sy anao mila manam-pinoana, mandeha amin'ny finoana, ka atavo amin'ny finoana zay rehetra ataotsika, na ia amin'ny asa zay, na ia amin'ny teny, na ia amin'ny aram-panahy, na ia amin'ny aranofo. Davida ne olombelona manahaka antsika, kanefa ny ran'Andriamanitra amboatsy tempoly, de aia moa no ahavitana Davida zay tempolin'Andriamanitra zay araka voalazana eto. Dia nanana fimonomonoana zay Davida, nanana fisalasalana, ka nahatonga Natana ny ran'Andriamanitra hiteny amin'ny Davida mba handeha amin'ny finoana izy araka zay voalazana eto. Ka tahaka izany koa zao sy anao, raha te hanangan-javatra ia, ninona zavatra tianao hatsangana, ninona zavatra tianao ho vita, atavo amin'ny anaran'i Jesosy, ary atavo amin'ny finoana zany, fa ny finoana no ahavitantsika ny zavatra rehetra, ny finoantsika no ahavoavondratsika mino tokoa ia, ka na tsika aza mangataka hoe misy tsika mangataky vavaky tsika, ka na zay vavaka angatanao zay atavo amin'ny finoana, ka tsy atao antsika amin'ny fisalasalana fa atao amin'ny finoana, na zay fananganan-javatra zay ataontsika amin'ny finoana, tsy hoe manambola manan-karena ia ampy ampelantananao ka andeha fa tsy maintsy ho vitako toy, fa mila atao amin'ny finoana zay, ary mila apetsakintsika ampelantanan'Andriamanitra. Tsy mahavoavondratsika ny vola sy arena, na tsika aza manambola, na tsika aza manan-karena mba halavorary zay rehetra ataotsika, ary mba havita zay rehetra tsangatsika, apetsakitsika ampelantanan'i Jesosy, fa ino manamboatra azy, ino hanangana azy, ino hahavita zay rehetra ataotsika. Ka araka zay
nivakitsika teto moa zay teny fampahirezana toky nataon'Andriamanitra tamin'ny Davida. De ataon'Andriamanitra amintsika ho aiza ianao koa ny teny toky eto izay nataon'Andriamanitra amin'ny Davida araka izay lohateny anabo eno atao amin'ny bokin'ny tantara voalohany tokony 7:10 misy lohateny anabo eno hoe ny nanirahan'i Davida hanao tempoly sy toky nomen'Andriamanitra azy ny amin'ny haharetany ny fandrakany. Nanome toky an'i Davida Andriamanitra ary mba haharetany amin'ny fandrakany ary mba havitany zany tempolin'Andriamanitra zay satria Davida nanana fisalasalana. De tahaka izany koa zao sianao Davida fa tsy eto amintsika fa zao sianao zay miheno tenin'Andriamanitra raha te hanangan-javatra raha misy tanjona irinao zay na te hanangana iny hapetrao amin'Andriamanitra ary ataova amin'ny finoana fa na ampy aza ny ampelatanantsika complet manambola manan-karena ka hanangana trano kanefa tsy ampetsakintsika ampelatanan'i Jesosy dia tsy ahazy ary tsy ho lavorary fa apetsakintsika ampelatanan'i Jesosy satria araka izay voalazany eto hoe hahareta ny fandrakanao ka mba haharetatsika ary mba hahavitatsika zay zavatra zay apetsakintsika ampelatanan'i Jesosy. Ary na dia kely koa za ampelatanana hoe mety misy fisalasalana misy ahiahy tahotra fa hoe tsy hahavita tsy hahavita zay raha tianao atao tsy hahavita na trano na ino apetrao amin'Andriamanitra fa Andriamanitra mahay manamboatra azy, Andriamanitra mahay mandahatra ny zavatra rehetra fa ny finoantsika zay toky sy finoana ao anatintsika sy sady zay rehetra apetrakintsika ampelatanan'i Jesosy hoe zay rehetra ataotsika ino mandahatra azy ino momba atsika. Karaka zay teny fampahirezana eto moa mananatra antsika koa androany ary manome toky antsika Jesosy amin'izay rehetra ataotsika ninina zavatra tianao atao, ninina zavatra tianao ho kasay hatao, na i projet na i hananganasa na i hanangana trano na ia hividy raha bevata hoe zavatra bevata na tokotany na ino apetrao ampelatanan'i Jesosy. Tsy hoe zavatra hoe bevata ihany fa na zavatra kelikely kaza tianao atao apetrao ampelatanan'i Jesosy fa izy no ahavita zay rehetra ary hombantsika ika ho tanteraka amintsika tokoa ne zay teny hoe fahavitan-dravatry zay. Hahavita tokoa anao rahavavy, hahavita tokoa anao anadahy amin'izay rehetra irinao amin'izay rehetra tandrona tianao atao fa apetrao ampelatanan'i Jesosy fa izy no momba atsika ary izy no anatanteraka zay rehetra zay araka ny soratra masina zay vakitsika teo hoe ato amin'ny bokin'ny Kolosiana zay milaza hoe ato amin'ny bokin'ny Kolosiana hoe ary na ino ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Dia mila misaotra azy koa atsika ataotsika amin'ny anaran'i Jesosy. Na ia zay manasa enta atavo zay amin'ny anaran'i Jesosy anasako enta toy, na ia manasa trano atavo amin'ny anaran'i Jesosy anasako trano toy. Manakizay koa manana projet atavo amin'ny anaran'i Jesosy anovako projet toy, amin'ny anaran'i Jesosy ananganako trano toy. Ataotsika amin'ny anaran'i Jesosy satria ny anaran'i Jesosy no famondrena, satria Jesosy no manamboatsy, Jesosy manome antsika fahalalana, manome antsika fahaizana reny manamboatsy trano reny tsy avy amin'ireny hoe mahay manamboatsy trano ka hanangana zay trano zay tsy hahavita azy fa Jesosy mahavita ary tsy misy raha tsy ho vitan'i Jesosy. Jesosy mahavita baka amboalohany ka hatramin'ny farany. Ka raha misy zavatra tianao atao rahavavy anadahy ary raha manana fisalasalana na iahiahy no tsy fampianam-pelatanana amin'izay zavatra tianao ho vita eo amin'ny fiainanao apetrao amin'i Jesosy fa Jesosy no momba atsika ary Jesosy no hanatanteraka an'izany ary Jesosy no ahavita zay rehetra tiantsika atao mandritra nyity volana ty ka ho tanteraka amintsika tokoa ne zay lohateny zay hoe fahavitan-dravatry. Amena. De tain Jesosy abitsika zay ny teny fampahirezana de mirarisoantsika hatrany handeha hiara hivavakintsika amin'ny anaran'i Jesosy amaranako zay sakafo panahy ho antsika zay indray koa. Ry Andriamanitra rainay zay anan-danitro misaotra anao bevata zahay Tompo hanamin'ny teninao fa ny tenao aina zay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Jesosy araka zay lohateny zay hoe fahavitan'andravatra reto raha vavoko anadaiko zay miheno sy manaraka zao teny fampahirezana zao Tompo, ao ny manana fikasana te mitandravatra, ao ny manana tanjona iriny na amin'ny aranofony zay na amin'ny aram-panahiny
ka mangataka zahay Tompo mba ho tanteraka izay rehetra tianay atao sy izay rehetra kasainay Tompo. Aoka anao no hanatanteraky, aoka anao no hanamboatsy, aoka anao no hahavita izay rehetra tianay ho vita, izay rehetra tianay atao na amin'ny projet na amin'inona zany. Fa indro apetsakinay ampelantananao Jesosy araka izay valazan'ny tenao hoe apetra amin'Andriamanitra ny asanao dia ho lavorary fikasanao. Petsanay ampelantananao Jesosy izay rehetra tianay kasaina, tiany reto rahavaviko reto atao, tiany reto anadaiko reto kasaina atao. Aoka anao Jesosy hanatanteraka fa tsy ho ambina ny devoly izay hanakasakana tsy hahavita izay zavatra tianay atao, tsy ho ambina ny devoly izay angalatsy valimbavaka na fitahina amin'ny anaranao Jesosy zany. Tahio reto longoko reto, tahio reto rahavaviko anadaiko izay miheno, aoka ho tanteraka aminay tsirairay zany fahavitan-dravatry zany, ary aoka ho amin'ny finoanay tokoa fa mino sy mahatoky anao zahay Jesosy fa aneo ny fahagaganao sy ny herinao lehibe ka ho tanteraka amin'ny tsirairay zany fahavitan-dravatry zany. Ka na inona zavatra tiany reto rahavaviko na nadaiko reto atao mandritra n'ity volana ty ho vita tokoa zay amin'ny anaranao Jesosy. Fa petsakinay ampelantananao Jesosy miasa maheranao anatin'ny tsirairay, ary aoka mba ho tehirizinay zany tenao zany, tafalatsaka ao am-ponay, mba ho pieny pakatony tenao zay andray ny tenao am-po, amin'ny anaranao Jesosy mahavondra ametrako zany fahavaka zany, misaotra ray masina avy indrindro. Haleluya, amen. Amen. Zay ndray koa no teny fampaherezana ho antsika amin'ity androandroany zao. Mirary so antsika rehetra mahereza iaby tsika azadino fa raha mbola tsy avy eny amin'ny raolanitra Jesosy dia mbola tafahaona tafavory atondraitsika dia mihaino finaritra tahiny Jesosy aby tsika mandehana amin'izao herinao zao. Mirary so antsika tsanantsany ry rahavavy sy anadahy izay manaraka ny fandaharana ato amin'ny fiomanana ny an-danitra. Aoka tokoa zao sy anao hiomana mba ho tafaray, mba ho anisany olo mba fidin'Andriamanitra zao sy anao. Amen. Haleluya. Tahiny Jesosy aby.